Ny vinan'ny toetrandro eny an-ranomasina ny alatsinainy fa 7 ny volana Jolay amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata fa 3 ny volana Jolay amin'ny 9 maraina. Misy ny fampitandremana manokana mahakasika ny ahavon'ny alondrano izay miloko maitso vinavinaina hitranga zay any amin'ny talata anoany ho an'ny morontsiraka ny toliara ka hatrany amin'ny tanjona vohimena. Ny ahavon'ny onja ao anatin'izay dia vinavinaina mety hatratrany amin'ny 3.5 metatra ka hatramin'ny 4 metatra manoloana izay dia entanina sahady zany ny amponina amin'ny morontsiraka voakasika ny izay fampitandremana izay mba anaraka hatrany vaovao mahakasika ny toetry andro iomana avy hatrany ihany koa ny mety fiantraikan'izay alondrano izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry androntsika ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara tanjona Bobahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy andraona amin'ny sitokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra mety hatratra 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ny avin'ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro maina amin'ny ankabeny ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja kosa ny ranomasina na anonja be indraindray ny avin'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.10 metatra. Manoro hatrany Taolanaro ho maina hatrany ny andro amin'ny ankabeny ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny any atsimon'ny vangaindrano any amin'ny faran'ny fehibitoana anoany ka mety hatratra 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be hatrany ny ranomasina ary ny avin'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.10 metatra. Morontsiraky ny Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena anoran'ny tandrifirana vitsy amin'ny faran'ny fehibitoana ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatratra 12 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be na ahery ny ranomasina ary ny avin'ny onja andidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra mety hatratra 2.5 metatra any amin'ny faran'ny fehibitoana noho ny alondrano avy any atsimo andrefana. Morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa anorana tandrifirahona vitsy any amin'ny tapany atsimo amin'ny faran'ny fehibitoana ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Tombanana ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avin'ny onja tombanana andidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankabeny andro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ny ranomasina tombanana adiny mpanonja hatrany 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra ny avin'ny onja voavinavina. Ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava ho maina hatrany ny andro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ny avin'ny onja 2.2 ka hatramin'ny 2.10 metatra. Amaranantsika ny fandaharana rahalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby ho maina amin'ny ankabeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ka ny avin'ny onja 2.2 ka hatramin'ny 2.10 metatra.